Taranja tennis Open BMOI international izy ity dia nitanterahana teny amin'ny club country Ilafy tennis ity nandritra ny herinandro dia ho taterina aminao anatin'ny ity fanadihadiana ity ny vokatra izany faninanana izany. Rehefa nanomboka ny 24 oktobra lasa teo dia ny farany androany teny amin'ny country club Ilafy ilay fifaninanana iraisam-pirenena taranja tennis nampitondraina ny anarana hoe Open international BMOI Air France. Saika ireo mpilalao kalaza vahiny avokoa no nanomboka ny amboara tamin'izany. Teo amin'ny sokajy lehilahy aloha dia vosotra ho tompon-daka Isakharov Gleb, teratany Ouzbekistan ary mizaka ny zoom-pirenena frantsay. Laharana fahafito sy telonjato moa ity mpilalao frantsay ity. Ilay argentin Galdon Matteo no resiny tamin'ny seta 2-0, 7-2, 9-2 teo amin'ny famaranana. Ny aloha izay teo amin'ny sokajy vehivavy dia Ramilson Irina izay malagasy mizaka ny zoom-pirenena frantsay. Laharana fa-efapolo sy telonjato eran-tany no nibatan'ny fandresena nanoloana Jegiolka Justina, mpilalao polonaise laharana fa-dimapolo sy eninjato maneran-tany, ary rehefa nandresy any Pliskova laharana fa-dimy eran-tany amin'izao fotoana izao tamin'ny seta 2-0, 3-0, 4-2 ary 4-4. Tany amin'ny double kosa vao nisy malagasy avy eto toerana ny songadina. Jouer à Madagascar, ça me fait vraiment plaisir, mais cette finale elle a été très tendue. Je suis très contente de m'en être sortie. La prochaine étape Là, je rentre à la maison et je vais jouer en France principalement les tournois et les matchs par équipe. Ho an'ny sokajy lehilahy aloha dia resiny Dones Matteo ilay teratany Argentin tamin'ny seta 2-0, Iandora Solomalala sy Patrick Rakotozafinirina. Ary farany teo amin'ny sokajy double vehivavy dia Irina Zarano tompon-daka rehefa nanilika ny Viviane Rasoary Lalao sy Rosia Ramanitra-Rivo. Azo lazaina ho fambeazana no azon'ny country club sy ny mpanohana azy tamin'ity andiany fahatelo ny Open international BMOI Air France ity.